Naneho hevitra manoloana ny fitokonana ny syndika samihafa ny ministra teo aloha Dr Joseph Randria Miarsoa ho azy dia mitory fahasairanana ary fahalemen'ny fanjakana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Teo aratsika ary ny fanazavana. Be dia be ny foyer de tension araky ny voalazanao eto amin'ny firenena. Tsy dia mahagaga zany satria raha mijery azy sahirana dia sahirana ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Ary azo lazaina misy azy hoe ohatrany tsy misy ny fanjakana manoloana zava-misy, manoloana ny fitakiana, manoloana ny zavatra iainan'ny mponina, hitasika reny tondra-drano, hitasika reny insécurité isan-karazany reny, tena sahirana misy ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Sahirana ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Tsy mitondra fanjakana fotsy fa ny fanjakana izay ohatrany tsy misy. Ary izay fahasairana fanjakana izay no hita any amin'ny fitakiana isan-karazany, hita koa any amin'ny fihesiky ny olona sy ny firenena hafa. Tonga hatrany amin'ny tsy fanazana misy aza ny fihesika misy amin'izao fotoana izao, sy firarahina ny fanjakana misy. Na sika samy tompony eto, indrindrandrindra moa ny any ivelany hafa koa, ohatrany ataon'olo sinitsina ny firenensika amin'izao fotoana izao. Ary tsy dia mahagaga zany satria sika misy no sy manao sinitsina ny firenensika. Anisan'ny takina amin'izao fotoana izao ary saorako ny Andriamatoa Premier Ministre ny taky ny fiandrianam-pirenena. Nefa tsara ho fantatra ihany koa fa anisan'ny fiarovana fiandrianam-pirenena ny fampiasana teny gasy rehefa miteny. Anisan'ny fiarovana ny fiainam-pirenena ny fiarovana ny sistantsika. Nefa hatreto sika ihany no tsy mampiasa ny teny gasy any amin'ny sehatra rehetra. Sika ihany no tsy maharo ny sisin-dranomasika amin'ny trafika isan-karazany izay ekina fiandrianam-pirenena, ekina ny souveraineté nationale. Ka tsy dia mahagaga raha misy fomba fijery manotona ny fiandrianam-pirenena, mahamenatra olona misy aza, ary izay rehetrarehetra izay no antony fisiany savorovory eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy misy ny andraikitra ny fanjakana, tsy mahavita ny adidy ny fanjakana, tsy misy ny fiandrianam-pirenena, tsy misy ny fiandrana ny fitondrana. Ny fitondrana misy aza no sahirana ary razainao tsy dia mipetraka tsara amin'ny fivoatra ny raha eto amin'ny firenena.